Mikarakara atrikasa ny fandio dia antsoina ihany koa hoe fifidianana antoka ho an'ny daholobe, fanetanana olombanina, ny tanora sy ny fandraisana andraikitra. Izay ny tena omena lanja ao anatin'izany atrikasa izany ary nasongadina tao anatin'ity atrikasa nitanterahan'izy ireo ity fa mitaky fanaovana politika eto amin'ny firenena ny tanora amin'izao fotoan'izao. Manana ny anjara toerany lehibe amin'ny fampanjakana ny demokrasia ny tanora. 900 mpifidy tamin'ny taona 2014 dia tanora eo anelanela ny 12 ka hatramin'ny 5 taona. Ahafana mahazo ny hevitry ny tanora no antom-pisian'ny atrikasa izay karakarain'ny fandio na fifidianana antoka ho an'ny daholobe hifanetanana olombanina. Tanjona moa zany amin'ity atrikasa ity dia mba nanana ny hevitry ny lafalimosy ny tanora, ny vehivavy ny avy isan-karazany zany isan-karazany zany tiany ao alaina ny heviny hoe ohatrany ahoana ny etaetany ohatrany ahoana ny toetoetra ny tiany angatahany tanora dia izay ny tena tanjona ity anaovana ity atrikasa manokana ity. Izay toetoetra izay ho ampidirina anatina application mobile izay ho amparitaka eraky Madagasikara ny fananana azy dia amin'izay misy résultat izay application mobile izay miakatra aty aminay karazana sondage any izany hoe toetoetrany ahoana zany ny tanora malagasy, ny vehivavy ary indrindra ireo olona groupe vulnérable. Raha ny fanazavana mangetaheta fanovana eo amin'ny fomba fanaovana politika ny tanora. Matetika amin'ny fiheverana aloha dia raha ny heviko hatreto aloha dia hoe ny fampianarana, ny kalitao fampianarana, ny fahafahan'ny olona rehetrarehetra manana tovizo, fananana tovizo olombelona moa zany, tovizo humain, fananana sakafo, malnutrition, zavatra rehetrarehetra, ny hoe ahafahan'ny olona miasa, mamorona asa, izay zany tany hoe tena zavatra angatahany ary indrindra zavatra tsikaritry toy ihany koa dia mangitaheta fanovana le olona amin'le fomba fihetsiky ny mpanao politika. Ampiasaina ahafahan'ny mpifidy ary indrindra ny mpanao politika hanova famindra ary hanana kolotsaina ho tia fahitsiana no hanana tontosana ny ity atrikasa ity.